zay ny mahakasika niny fa hoarantsika kosa izao reo tapatapa ambao nangataka fanampiana avy amin'ny Madagasikara sy ny Nosy Maurice ireo manam-pahefana Malaisiana hanampy azy ireo amin'ny fikarohana singa hafa tamin'ilay fiaramanidina Boeing 777 any Malaysia Airlines izay nanjavona eritaona mahery zao. Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fametrahana dossier hidirana ao amin'ny ivitoerana fanofanana diplomasia sy stratégie eto Madagasikara na ny CEDS amin'ny fahatelopolo ny volana septambra izao amin'ny 12 ratoandro no farany fandraisana izany atota taratasy izany. Antafiditra tanteraka ao anatin'ny herinandro ny fanaovam-bakisiny adina amin'ny lefakozatra isika amin'izao fotoana izao ary tsy faran'izany raha tsy amin'ny fafito ny volana aogositra izao. Atanjona amin'izany ny fanafoanana ny lefakozatra marina fanahitana trangana vaovao otrikaretina polio virus izay mahatonga ny lefakozatra miisa 9 tany amin'ny distrika 5 teto amintsika tamin'ny volana jona lasa teo. Madagasikara ihany sisa no ahitana n'ity otrikaretina ity aty Afrika. Na dia ny ato aza ny erika sy ny orana manify dia mbola angatsika ny andro mandritra ny andro vitsivitsy eto Antananarivo araka namarandro tompona andraikitra eo anivon'ny sampandraraha misahana ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro dia ho ambaniny 12 degré Celsius hatrany ny maripana.